Manantitra ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana ary manonona indrindra ny fiadanany ho amin'ny vondrona fototra laika izay tsarovantsika fiangonana amin'ity alahady ity. Efa novakina tamintsika teo ny perikopa ary dia singantsika amin'izany ny filazantsara araka ny Matio toko 9:20 ny andininy 9:20 hatramin'ny 10:20. Ny fanahin'ny Tompo ane tsy andao antsika ary ampianatra antsika. Miverina any Galili araka ny toromarika nomeny Tompo azy ny mpianatra rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa. Galili ampisaintsainantsika fiangonana ny fifidianany Tompo ny apôstôly araka ny Matio toko 4. Hitantsika fa teny amorony ranony Galili, ranomasin'ny Galili no nantsona ireo mpianatra nanomboka tamin'ny Petera izany fiantsona izany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty ary Jesoa dia voalaza ery amin'ny andininy 7 ny fampaherezan'ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo mandihana faigna ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary indro mialohanareo any Galili izy ano ahitanareo azy indro efa nilaza taminareo aho. Any Galili ny mpianatra no mandray ny iraka ampanaovin' Jesoa azy rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa. Izany hoe lay tanàna nanomboan'ny fifidianana no indro anohizan'i Jesoa izany fifidianana izany ka andraisana ny iraka lehibe amin'ny fitoriana ny filazantsara. Evero ny fifidianan'ny Tompo isaky ny miverimberina amin'ny toerana nahatsiarovanao ny fiantson'Andriamanitra anao ianao dia tadidio fa Andriamanitra manohy ny fifidianana ka maniraka anao zany. Raha tamin'ny tony fiangonany tony nandrenesanao ny antson'Andriamanitra andeha anaraka tonga eto indray ianao ankehitriny dia mbola manohy ny fifidianana ianao Andriamanitra ka maniraka anao. Ry havana malala, mifidy Andriamanitra ary maniraka antsika. Evero ny fifidianan'Andriamanitra, evero ny iraka ampanaovin'Andriamanitra antsika. Eo ny andininy 7:20 indrindra rehefa nanambary Jesoa fa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ny toyiny dia manao hoe mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Izany fanavaozana fifidianana amin'ny alalan'ny iraka izany no tazantsika eto amin'ity perikopa ity. Mandehana, fifidianana feno iraka. Mandehana fiainana mitohy tena sata amin'ny feny asa misy ina mihitsy no hoe mandeha fa tsy hoe kisendrasendra dia mba mandehana aloha androany, tena mifeny asa misy ina mihitsy zany hoe mandeha, tsy hipetrapetraka, tsy hakahaka aina fa hoe mandeha. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, rehefa ampatsihivin'ny Tompo antsika ny fifidianana amin'ny fotoana izay hiverenantsika eo amin'ny toerana izay nahatserovantsika fiantsona dia te haniraka antsika ny Tompo. Tsy nifidy antsika fotsiny izy fa maniraka antsika mba handeha. Fiainan'ny fiangonana mahafinaritra rehefa lahady fa mba misy petrapetrahana eo ambony W. Tsara zany, miala sasatra ko fa miangeto ianao rehefa mahazo aina dia irahana andeha. Fiainan'ny fiangonana miandry mahazo. Iza ndray ny vaovao miditra ao am-piangonana
reo hoe ny fa misy tonga fa tsy zany no iraka, tsy zany ny fidianan'ny tompo atsika andeha isika topazo maso ary aty am-piangonana sika fa makasaina hoe firy ny olona eny Anosy Be metsena amin'izao na mivarotra, firy ny olona any anaty fiarakodia, firy ny olona any amin'ny toeram-pitsaboana, firy ny olona any amin'ny toerana misy fialamboly, firy ny olona mandehandeha miala kely ny tanan-dehibe. Fa ho amin'ny renina nirahana antsika mipetrapetraka eto ianao nahazo aina voka ny fanahinao fa Andriamanitra tsy mamelanao hianina amin'izany fa maniraka anao andeha. Izay ny asa misiona, mandehana any amin'ny hôpitaly ampaherezo ny reraka, mandehana any an-tsena ninona jereo ny zava-misy mbola tsy resaka fampediana kola tsika fa any koa vahoakany fa asa hoe vahoakan'Andriamanitra laika ave sa vahoaka koa any mampieritreritra antsika ry havana izao fifidianan'Andriamanitra amerena antsika amin'ny toeram-piantsoana aty amin'ny fiangonana tahaka izao. Eritreritra ny hoe ny asa misiona mandeha fa tsy mipetrapetraka, tsy maka aina ho an'ny tenanao ianao fa irahana andeha. Aza miandry mahazo sika fiangonana na miandry vavarana mampandroso olona indraindray ohatrany tsy tadiditsika akory fa tsy zany andeha mihitsy na ny rahan'ny tompo atsika. Mandihana hoy ny soratra masina, mandihana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Raha maniraka atsika ny tompo dia tsy amin'ny toerana voafetra na amin'ny olona sasatsasany fa ny firenena rehetra. Mandeha amin'ny toerana midadasika amin'ny karazan'olona rehetra, foko ny dika teny eto. Karazan'olona rehetra, ny foko sy ny firenena rehetra, ny foko ao amin'ny firenena rehetra anirahana antsika. Tsika dia variana samy sika mianakavy. Sika dia variana amin'ny samy eto afovoantany ve, amin'ny samy malagasy ve. Ho an'i Ezekela teo dia nirahana izy eo amin'ny zanak'Israely, fa eto amin'ny fanirahana ato amin'ny filazantsaraka ny Matio dia ny firenena rehetra. Iainantsika fiangonana sy izao tontolo izao ny famindrampon'Andriamanitra ry havana, ity fanirahana ity no fidiana isika mba haneho ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny foko isa-pirenena. Na iza misy firenena, na iza foko dia amindran'Andriamanitra fo mba hampianarina, mba handreny filazantsara. Tsy baiko fotsiny fa tena teny fikasana araka ny Matio 4:20 ity iraka ity. Zao ny voasoratra ao Matio 4:20 amin'ny anaran'ny tompo. Ho toriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Tsy baiko ihany fa teny fikasana indrindra koa ny ampianarana ny firenena rehetra, ny sapoko na iza. Vonina amin'izany ve isika fiangonana, miverina ty am-piangonana isan'alahady, mahazo aina ka andeha hatraiza. Vitanao ve ny ao amin'ny ankonanao? Vitanao ve ny mpiara-miasa aminao? Nataonao mpianatra ve ny mpiara-monina aminao? Mbola eto akaiky manodidina izany. Mivonina amin'izany ve isika? Endrika ny famindrampon'Andriamanitra ry havana, atarafana famindrampon'Andriamanitra izao fanirahana izao. Mbola mamindra fo amin'ny manodidina anao akaiky sy izay mpiara-monina aminao farany lavitra, zanak'olombelona tahaka anao Andriamanitra, mifidy anao ary maniraka anao mba hanao mpianatra ny firenena rehetra. Fa ilay fifidianana dia misy fanirahana tena mirindra. Zavatra telo mifanohy no hitantsika eto amin'ity
andininy fahasivy folo atreo amin'ny faharoapolo tapany voalohany ity. Zao ny voasoratra amin'ny anaran'ny Tompo. Mandihana ianareo, ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, ary mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Mitodika amin'ny firenena rehetra ny fanirahana, ny fanaovam-pianatra dia ho an'izay resy lahatra dia mitohy amin'ny batisa ary ny fampianarana ny lafiny moraly, hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Firindrana tahaka izany ry havana no miseho anatin'ny iraka ataon'Andriamanitra ho an'ny olom-boafidiny. Mandihana jereo ny firenena rehetra, ataovy mpianatra izy, ento atao batisa izy, ampidiro ho isan'ny fiangonana, ary rehefa ho isan'ny fiangonana ampianaro mba hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Vitany hoe nandramby olona mba ho mpianatry ny Tompo, tanteraka ny hoe natao batisa izy ireny. Aiza ho aiza kosa ny fampianarana hitandrina izay nandidiny ny Tompo. Tsy natao ho an'ny olona any ivelan'ny fiangonana, tsy resahana amin'ny olona mbola tsy nanaiky hatao batisa, izany atao hoe moral. Nampianariny Tompo mba ho tandremana, fa natao ho an'ny olona vita batisa indrindra. Indray ny vita batisa ry havana, na isika efa niroso lalindalina kokoa amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, dia miala amin'ny atao hoe moraly. Aza be moral fotsiny izany toriteny izany. Fa ny olona vita batisa, ny olona tena resy lahatra, dia mizotra amin'ny fiainana misy fitsipim-pitondran-tena mazava tsara, anehoana ny fahamasinan'ilay ny antso sy ny fity azy. Fanontaniana tena hoe tena mbola mahazaka moral ve isika nanaiky an'i Jesosy Kristy? Mbola mazoto mianatra ny sitrapony ka vonina hitandrina ny sitrapony ve isika? Sa efa apetrapetrakany izany lafiny moral izany? Ampy rehefa nandrain'i Jesosy, tsy ry havana, ny fandraisantsika an'i Jesosy dia miantso antsika mba hianatra ny didiny ka hitandrina n'izany. Tsy natao an'ny olona ivelan'ny fiangonana, ho an'ny tsy mbola vita batisa, ny fitandremana ny didin'Andriamanitra, fa natao ho an'ny olom-boavonjy. Tsy vonjena ianao, tsy manaraka ny didy ianao mba ho vonjena, fa satria voavonjy ianao dia miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy manaraka ny didin'Andriamanitra, manatanteraka ny didin'Andriamanitra ianao mba hanana anjara famonjena, fa satria efa novonjena ianao dia miaina ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, novidiana isika, tavaverina amin'ny toerana izay nahatsiarovantsika anjo tahaka ny mpianatra tao Galilea, fa eo no mandray iraka ho toy ny asa-pamonjena, manohy ny tantaram-pamonjena miaraka amin'ny Jesosy. Nofidina ianao ka irahana mba handefa tsy hipetrapetraka. Nofidina ianao aneho ny famindrampon'Andriamanitra amin'ny foko isam-pirenena. Nofidina ianao hiaina ny fahamasinana sy ny fitandremana ny didin'ny Tompo. Mandehana araka izany, araka ny teny Tompo hoe mandehana ianareo. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.